Somary nisy fahatarana kely tsika fa anomboka amin'izay ny fotoana. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana ary misaotran'Andriamanitra isika riavana fa nomeny ity fotoana ity azontsika miobina midera ary mankalaza ny anarany amin'ny alalan'ny fanompoam-pivavahana. Androany no anatanterantsika ny journée iraisany sampana vehivavy kristianina eto amin'ny FPMA ka ny lohahevitra itsika amin'izany dia vehivavy no avaozina hanompo an'Andriamanitra. Hiampitombona ho anareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Mipetraka amin'ny fiangonana afa-tsy ny SVK izay hanao ny hira faneva. Amin'ny anaran'ny Ray
sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Aoka isika anatina ny tompo ka hiaran-kalaza sy amin'ny voninahitra azy amin'ny fiarantsika mamaky ny salamo 700 andininy varaka amin'ny 30 ka hatramin'ny 7 aoka ideran Jehova ireo fahadramo sy fahalalana taona ny zanak'olombelona ary aoka anatitra azy amin'ny fiainany olona izy ka idera azy amin'ny fipetrahany olona mampody ny olona efitra izy ary noarano ho tany mangetana ny tany mahavokatra ho tany tsira noho ny faratsiny bonao mampody ny efitra ho rano izy sy ny tany maina no arano ary ampineniny eo izay noana mba hanamboatra tanana onena ary hamafy any an-tsay izy sady hanao tangoloka ka azo vokatra be. Amen. Ataontsika ny hira 7 andininy voalohany sy fahaefatra. Dera sy mankalaza ny anaranao izay, ianao tompony tompo, mpanjaka ny mpanjaka. Ianao izay mandamina sy mandrindra ny fiainanay. Saotranao tokoa izay tompo fa nomenao ity journée SVK ity indray. Ahafahanay miompo amam-panahy manandratra ny anaranao. Saotra ny fitahinao ny tsiraray, saotra ny fitahinao ny SVK iraisana nandritra ny 20 taona ka nampitsoro anay toy izao. Nampitombo anay ary mampitombo ny fiangonana misy anay. Andriamanitra lehibe sy be fitiavana tokoa ianao, koa mendrika noderaina sy ankalazaina ny anaranao masina. Dia hatreo feno tompo izao fotoana izao, ary ny fananao masina ny rotsaka aminay sy hitarika anay hatrany. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, izay tompo sy mpamonjy anay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Fiavana, mpanompo tsy mendrika tokoa isika ny mahatsapa fa tsy tanteraka, ka aoka netritena sy aiky ny fahota amintsika. Ry Andriamanitra tomponay io, mahatsiaro tokoa izay fa mpanota tsy mendrika no mpanomponao, tsy mendrika ny fitiavanao, tsy mendrika ny ozanakao. Eny tokoa tompo no arianao tahaka ny endrikao izahay, mba hanananay ny toetranao ary mba ho mpianatrao. Nefa indrisy tompo, ny fanaon'izao tontolo izao no arahina isaka maminay. Enina dia milaza ho zanakao azy izahay, dia tsy hita amin'ny fihetsika amin'ny fiteninay ny endrikao, fa izay eritreritra sy ny fombafombanay no mbola toizanay, koa tsy anay ny manatanteraka ny sitraponao.
Mamelanay ry tompo tsara indrindro avaozy olo mafy atonay ny finoanay ary mangataka ny fanahinao masina izahay hiasa mahery aty anatinay. Tompo, mangataka ny famindramponao izay koa sory izay vato misakana mety ampisaraka anay aminao ary tao misy tarivo izahay mba hiombina aminao ka hanana tokoa ny fiainana ao amin'ny Jesosy Kristy zanakao miaraka amin'ny fiangonana. Indray be famindrampo mitalao aminao izahay mamelany ekay diovy ao apapaotany satao izahay mawapakely ary avaozy ny fananay tonika ny mpanao fitiavany Jesosy Kristy zanakao famonjanay mangatanay aminao. Amen. Ny Andriamanitsika dia Andriamanitra mamindra fo sy miatra. Ko ianareo izay mibebaka marina tokoa, raiso am-pitsanganana amin'ny finoana izao teny famelan-keloka izao. Raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako ho avy anetry-tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny heliny ary azo sitrana ny taniny. Ho avelan'ny elokalo noho ny anaran'ny masina midirany tompo. Ary satria efa navela eloka isika dia afaka mandray ny sitrapony tiana ho tanterahana amin'ny fanarahana azy, koa enory havana malala ny teny manambara ny sitrapony. Miala amin'ny lalana reo ratsy ary tandremo ny lalako sy ny didiko araky ny lalana rehetra izay nandidiako ny razanareo sy izay nanirahako aminany mpanompoko ho aminareo. Is
Voninahitra ho an'Andriamanitra amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra. Ary fiadanana ety amin'ny tany Tonga mipetraka amin'ny fiangonana. Tonga amin'ny fotoana izarana ny teny isika ka ataontsika ny hira 320 dia mangataka ny tompon'anjara hiakatra ety. Misaotra anao izahay rehetra voavelaheloko androany ry Tompo Andriamanitray. Ianao ilay tompon'izao rehetra izao sy mihazona azy. Tonga Tompo ny fotoana ny fanaovantsika dia ny amakiana ny teninao izay tenin'ny fiainana ary henonay ny hafatra ao. Koa mety izy ianao Tompo anefi ny fonay tsirairay avy anio mba tena anana fotorotoro sy mangorakoraka izay, anana n'ilay fo tena ohatran'ny tanolonaka ka afaka handray ny teninao Jesosy. Ary tsy hoe handray fotsiny ihany fa sady hibanjina anao anatanteraka izany satria sao dia ampiainy fotsiny ihany izay ka metaka amin'ny tenanay dia tsy ankasitranao izany. Ny mpanomponao izay hitondra ny hafatra koa Jesosy dia angatanay aminao anio mba ho tendrenanao ny olony ary ianao ny ampiteny azy ka tsisy na litera ray avy amin'ny aminy Tompo fa dia izay hafatra napetraka ao aminy ho lazainy aminay anio. Ingany Jesosy tsy ny fo na fanahy na toe-panahy na tongavanay teto ny ivana eto fa tena azo zany fahatsim-panazany tokoa izay. Ary tianao tahaka ny Samuely izay hoe mitenena Jehovah fa mihaino anao ny mpanomponao. Amin'ny anaranao ny angatana izany vavaka izany. Amen. Iaraka maka ny tenin'Andriamanitsika, izany dia araka ny hitantsika eo amin'ny Isaia 120:1 ka hatramin'ny 7. Isaia 120:1 ka hatramin'ny 7. Rehefa hita izany dia raha antsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Fanahin'i Jehovah no ato amiko, satria Jehovah efa nanositahiko teny soa mahafaly amin'ny mpandefitra. Efa naniraka azy sitrana ny torotoro izy, ary ito fanafahana amin'ny bako sy amokany ao an-tranomaizina ho ao amin'ny mazava. Ito fotoana ankasitrahan'i Jehovah sy andro famalian'Andriamanitsika, ampionina ny malahelo rehetra, anolotra ho an'ny malahelo ao ziona. Eny, anome ary
amamo ho solon'ny lavelona sy fifaliana ho solon'ny fahalelofana sy fitafiana fiderana ho solon'ny fanahyrerandreraka mba hanaovana azy hoe azony fahamarinana namboleny Jehova fampisehoam-boninahitra. Ko atsangana nefa rava hatry ny fony fahagola ary amboarina nefa lao hatramin'ny fahiny dia ho avaozina indray ny tanàna rava izay efa lao hatramin'ny tanàna kalasa ela. Ary ny vahiny noninao ka hiandry ny ondry amanosinareo ary ny hafa firenena ho mpiasa tany sy ho mpanamboatra tamboholoboka ho anareo. Fa ianareo kosa no atao hoe mpisoron'i Jehova, mpanao fanompom-pivavahana ho an'Andriamantsika no ilazana anareo ho lasanareo ny haren'ny firenena ary andiny voninahitra azy ianareo. Nienatra areo ho soloana avo eny ary ny tondromaso ho soloana oby amin'ny anjara lovany, ary noho izany dia azo indroa eny eo amin'ny tany izy fifaliana mandrakizay no ho azy. Fa izao Jehova dia tia rariny, alako ny fandrombahana amin'ny faharatsiana, meko ny valinasany amin'ny fahamarinana izy, ary fanekena mandrakizay no atoko aminy. Ny tarana ny fantatra any amin'ny jentilisa ary ny toerany eo amin'ny firenena izay rehetra matahotra azy dia ahafantatra azy taranak'i Jehova. Amen. Izao dia toizantsika ny vakiteny Koretiana faharoa toko fahadimy andininy fahafito amby folo ka hatramin'ny faharaiky amby roapolo. Koretiana faharoa toko fahadimy andininy fahafito amby folo ka hatramin'ny faharaiky amby roapolo. Rehefa hita izany dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha. Indreo efa tonga vaovao ireo, fa izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra izay nampiavana antsika taminy amin'ny alalan'i Kristy sady nanome anay ny fanompoana fampihavanana. Dia izao Andriamanitra ao amin'ny Kristy no mampiavana izao tontolo izao taminy ka tsy nanisa ny fahadisoany ary efa napetraka aminay ny teny fampihavanana. Koa dia iraka solon'i Kristy izahay toa an'Andriamanitra, mpangataka anay aminareo, solon'i Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra. Ane ianareo izay tsy nahalala ota dia efa natao ny ota monjy atsika mba ho tonga fa hamarin'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Amen. Eo ampisanganana riavana no amatsika ny filazantsara izay hitantsika ao amin'ny Lioka toko fahavalo, Lioka toko fahavalo andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Rehefa hitantsika dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ao taoriana kelin'izany dia lasa Jesosy nitety ny tanàna sy nivohitra nitoro ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny roa ambin'ny folo lahy nanaraka azy mba ny vehivavy sasany izay nositraniny tamin'ny fanahy ratsy sy ny aretina dia Maria atao hoe Magdalena izay efa nivoan'ny demônia fito sy Joana vadiny koza mpitandrina ny fanahiny Herôda ary Sosana mba maro hafa koa izay nanompo azy tamin'ny fananany. Ary nisy vahoaka betsaka niangona ka nanantona azy ny olona avy tamin'ny Satanana dia nanao fanoharana hoe izy nivoaka ny mpamafy amafy ny voa, ary raha namafy izy ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana ka voitsakitsaka ary dia lany ny voromanidina.
Ary ny sasany dia voafafy teny ambonin'ny vatolampy, ary raha vao naniry izy dia lalafo satria tsy nisy mandomando. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo, amin'ny tsilo ny ary naniry taminy dia nangeza azy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara ka namoa zato eny. Ary rehefa nilaza izany izy dia niantso hoe: izay manatsofona mety miaino, aoka izy hiaino. Ary ny mpianany nanontany azy ny amin'izay hevitra izany fanoharana izany, dia hoy izy: ianareo no nahavela ahalala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa amin'ny olon-kafa dia fanoharana no atao, mba hijery izy ka tsy hahita, ary ahare fa tsy hahafantatra. Koa izao no hevitry ny fanoharana: ny voa dia tenin'Andriamanitra. Ireo teny amoron-dalana dia izay mandre, nefa avy ny devoly ka nanaisotra ny teny ao ambony, fandrao ino izy ka vonjena. Ireo teny ambonin'ny vatolampy dia izay mandre sady mandray ny teny amin'ny hafaliana, nefa tsy manampaka ireo, fa mino vetivety ihany. Koa amin'izay andro isehon'ny fakam-panahy dia miemotra izy. Ireo teny amin'ny tsilo dia izay mandre, fa noho ny mandeha izy dia voakezan'ny fiahiahina sy ny harena ary ny fafinaretan'izao fiainana izao ka tsy mahavanom-boa. Fa ireo teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandre ny teny amin'ny fo sady marina ny tsara, dia mitana azy ka mamoa amin'ny faharetany. Tsy misy olona mampirehitra jiro ka manarona azy na mametraka azy eo ambanin'ny farafara, fa ataony eo amin'ny fanaovany jiro izy mba ho hitan'izay miditra sy ny mazava. Fa tsy misy takona izay tsy ho hita, na miafina izay tsy ho fantatra sy tsy aseho. Koa tandremo ny fiainonareo, fa izay manana dia homena, ary izay tsy manana kosa, na dia izay ataony ho ananany aza dia alaina aminy. Taninany ny teny izay vavaky, asoa ny tena sy fanahintsika. Indray isika hanambarany marina ny filotsika, ka eo am-pitsanganana ihany no anaovantsika izany amin'ny fiarahamanonina ny fanehokem-pinoana kristianina. Milo an'Andriamanitra raitsi-toa mpanao lanitra sy ny tany ao, ary milo an'i Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijaly nanapaka Pontiö Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka naleva, nidina tany amin'ny fiainany tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavan'Andriamanitra raitsi-toa, avany miaviny tsara amin'ny velona sy ny maty. Mino fanahy masina, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombona ny olona masina, ny famelan-keloka, nitsangana ny tena amin'ny maty, ary mpiainana mandrakizay. Amen. Petraka amin'ny fiangonana. Amen.
tompo andriamanitray misaotra anao zay ny amin'izao fotoana be zay omenao anay SVK izao noho ny famindramponao dia ankehitriny raha andresy iaino ny afatrao zay amin'ny alalan'ny teninao dia ianao no ampahery anay indrindra ary anavao anay ihany koa dia mitenena ry Jesosy tompontsianay fa vonokiananao izay anaran'i Jesosy Kristy tomponay amen. Sotra tompo. Ry havana malala ao amin'ny tompo ampitomboina ho amintsika rehetra ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompo tiantsika. Faly miarahaba antsika ihany koa nahatratra ity fotoana journée récréative zay natokantsika SVK eraky ny La France ary ao ihany koa ireo namantsika any à La Réunion nomeny tompo izao fotoana izao isika ahafahantsika miaona ampifaliana ary ihany koa mifampahery dia ny tenin'Andriamanitra no entina ampaherezana antsika amin'izao fotoana izao raha nandreny vakiteny misesy teo isika ary raha hitantsika ny lohahevitra zay iarahantsika mibanjina ny amin'izao journée récréative zao dia andre isika iverimberina ao anatin'ny ao amin'ny sofintsika ny hoe fanavaozana Andriamanitra dia te hanavao antsika izy amin'ny lafiny manontolo ary amin'ny maha SVK antsika indrindra dia tena te hanavao antsika izy ao amin'ilay asa fanompoana izay ny antsony antsika tsirairay avy. Eo amin'ny fiainantsika andavanandro amin'ny mahavehivavy dia tena tsapa fa tsy manilika anareo lehilahy akory fa tena maro tokoa ny andraikitra zay iantsoroany zany vehivavy zany na amin'ny mahareny fotsiny na amin'ny mahavady na amin'ny mahampanabe atsika na eo amin'ny asa fanompoana na eo amin'ny asa mandraharaha atsika andavanandro zany ao ihany koa no mety mbola ao anatin'ny famitana na fanohizana ny fianarana amin'izao fotoana izao dia tsapa fa maro izany andraikitra ary tena mankadiry iantsoroantsika izany ary indraindray ary na mety ho matetika mihitsy dia mahatsiaro vizana isika reraka eo ilay rotorotom-piainana andavanandro indraindray mitebiteby mety hisy fahasorenana fahakiviana mety marary ihany koa isika mety malahelo ihany koa isika nefa dia zao tonga miaona aminao ny tompo ankehitriny ary mamanga ny fonao izy amin'ny alalan'izao fiaonantsika izao ary indrindra manambara marimarina aminao izy hoe no avaozina ianareo mba hanompo ahy amin'ny kery sy amin'ny fitiavana. Zany no asa fanompoana ary toe-panahy zay takiany tompo amintsika ry havana ao anatin'izany fanompoana azy izany amin'ny kery amin'ny mpitiavana. Te hanavao antsika ny tompo ary zany indrindra no antony anokanantsika fotoana tahaka izao tsy hoe tsisy atao isika any amin'ny fitandremana misy atsika any dia andao andeha ho any Aix-Marseille fa tena hoe tiany tompo ho avaozina miaraka ao anatin'ilay ensemble zay ny maha SVKI ny SVKI miaraka manao asa fanompoana iraisana
Ny perikôpa izay novakiana teo namaky tany amin'ny bokin'ny mpaminany Isaia isika, namaky tany amin'ny taratasy nosoratan'ny Paoly ho an'ny Korintiana isika, fa indrindra namaky ihany koa ny tao amin'ny filazantsarany lioka, dia andengy hojerentsika ny fomba fanehoan'Andriamanitra izany fanavaozana izany amin'ny alalan'ireo perikôpa telo izay norenesintsika teo izany. Hitantsika tao amin'ny bokin'ny Isaia fa noavaozin'Andriamanitra mba ho sitrana, ary rehefa sitrana mahazo an'izany fahasitranana izany na ara-panahy io na ara-batana na ara-tsaina dia zao hamasin'Andriamanitra isika, noavaozin'Andriamanitra azo izany fahasitranana izany isika, ary hamasininy, atokany ho azy. Zay no ambarany izany mpaminany Isaia izany, araka ny teny izay nampitondrain'Andriamanitra azy dia manambara Andriamanitra fa izy Andriamanitra no maniraka ny fanahiny amin'ireo izay malahelo sy torotoro fo, ary izy Andriamanitra ihany koa no manome fahasitranana, fahasoavana, fahafahana, afaka manasitrana izay mety ho fery lalina ny anatintsika any Andriamanitra. Indraindray isika vehivavy, ary tsika vehivavy mihitsy ny tena manana azon'izany fakapanahy izany matetika. Eloky ny namana na eloky ny vaditsika na ny zanantsika efa tany amin'ny taonjato efa firy tany tadiditsy enjery hatramin'ny lokon'ny akanjo to dia taia nipetraka teto amin'ity seza ity mihitsy ianao, zao ilay zavatra noteneninao. Zany toetrantsika vehivavy zany. Nefa dia zao te hanasitrana antsika amin'izany fery lalina zany ny tompo ankehitriny amin'ity anio ity. Ary izy Andriamanitra ihany koa no mitaona sy miantso antsika ho mpanompo mahatoka, ary araka ny ambara amin'ny Isaia dia ho mpisorona. Isika izao tsy voatery hoe ny mpitandrina ihany no manao izany asa fisoronana zany, izay no ataony eto isaky ny Alahady amin'izay fotoana iarahana, fa zao manao asa fisoronana any amin'ny toerana izay ametrahan'ny tompo antsika tsirairay avy isika, indrindra eo anivon'ny tokantrano, mampijolo alitara ho an'Andriamanitra isika. Tian'Andriamanitra hiaona aminy, ho tafaray aminy, ary tena hoe indraindray isika manana fieverana, tena tsy mendrika ane za zao ve inona no mba ilain'Andriamanitra mba ilainy ianao. Raha misy fahakiviana mety mandalo anao amin'ny fiainanao, mety misy olana, mety tojo olana ara-pahasalamana indraindray, dia zao tena azo antoka fa afaka manavao antsika izy, manavao anao indray mba tena hanompo azy amin'ny kery, hanompo azy amin'ny mpitiavana. Ary Andriamanitra ry havana dia zay tena afatra ho antsika vehivavy zany, tsy miantso antsika izy hoe io isika fa hijanonao amin'ilay fotsika torotoro, ilay fery lalina, tsy zay, fa zao tena ao anatiny zotom-po, ary tena ao anatiny zany hoe maivana. Jereo tsara fa rehefa misy fifamelan-keloka, manana olana amin'ny olona mety manodidina antsika isika, mpiara-miasa amintsika na olona mpiara-belona amintsika iny, dia zao mavesatra ny fo rehefa tsy mifamela heloka. Nefa tena hoe mifamela heloka na mamotsitra n'izany heloka ny namana zany tsika, hitantsika zany fiadanam-po sy fahasambarana ao anatin'ny fotsika zany. Manome fitafiana vaovao ho anao ny tompo ankehitriny. Ary izany no hanamafisan'ny Paoly apôstôly ao amin'ity Korintiana faharoa izay perikôpa novakiantsika teo ity hoe na iza hoy Paoly ao amin'ny Kristy dia olom-baovao. Mbola resaka fanavaozana ihany, avaozin'Andriamanitra isika, avaozina ao amin'ny Kristy Jesosy. Ary
izay ahoana moa zany mety hoendrika isehoany zany fanavaozana ao amin'ny Kristy zany dia hoe izay fahotana fanaontsika taloha ilay ataontsika hoe les vaines manières de vivre dia zao efa voavelan'Andriamanitra raha tena ny bebahantsika marina ary tena olonafaka isika rehefa ao amin'ny Kristy Jesosy. Ary izay mety ho fahalementsika ihany koa taloha dia zao satria efa nandray ny tompo isika dia omeny hery ary tsy mba ho mora resy mora tolefika vao misy olana kely tonga dia ao indray aloha misombre ao non ny olona manana an'Andriamanitra ny olona efa nohavaozin'ny Kristy Jesosy dia zao manana hery ary tsy mba mora resy fa mijoro mandrakariva araka ny sitrapon'Andriamanitra mijoro araka ny sitrapon'Andriamanitra tonga iraka ny tompo isika hoy Paoly inona no ambarany azy dia ozy izy hoe iraka solon'ny Kristy iraka solon'ny Kristy ahoana moa zany iraka solon'ny Kristy zany dia zao izay nataon'io Jesosy Kristy io teto tany izay no ataontsika ihany koa ny asa ataony no ataontsika rehefa mino azy isika zany iraka solon'ny Kristy zany dia inona ny tena asa goavana indrindra hoy ny any amin'ny filazantsara ny Matthieu any anambarany azy dia hoe sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra antsoin'Andriamanitra isika ho fitaovana voilà artisan de paix satria manana n'ilay paix intérieure dia mizara izany eo amin'ny manodidina mampiavana ny olona amin'Andriamanitra voalohany indrindra ary mampiavana ny olona samin'ny olona izay ny mission première nataon'ny tompo tetỳ tany nampiavana antsika amin'ilay tompo Andriamanitra ilay raintsika fa mampiavana ny olona samin'ny olona ihany koa ahoana no afaka amitinantsika n'izany afatry Paoly zany dia raha atodika amintsika SVKI zany vehivavy kristianina vaovao ao amin'ny Kristy isika izay no maha SVKI atsika zany identité atsika zany vaovao ao amin'ny Kristy Jesosy ary tonga fitaovana isika noho izany fitaovana tena eo anatrehan'Andriamanitra fitaovana sarobidy fitaovana feno asana zany hoe tena hoe précieux sarobidy eo imason'Andriamanitra ary eo an-tanany hanao inona andeha hiasa hanohitra izay mety tsy ho fahamarinana izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra rehetra Jesosy dia milaza izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana hanohitra izany tsy fahamarinana izany hanohitra ny fahafatesana ary hanofo ara-panahy ary indrindra tena hoe hitaona ny maro ny namantsika hafa ihany koa izotra amin'izany lalan'ny fiainana mandrakizay izany ary tsy hanao ambanin-javatra intsony ny asa izay asa fanompoana apetraky ny tompo amintsika izay anirahany atsika fa tena hoe na eny anivon'ny tokantranontsika zany tsy voatery hoe olona manambady ihany ato amin'ny SVK tsy voatery hoe olona efa miasa manana statut daholo ny ato amin'ny SVK na mbola mpianatra ianao ninona statut misy anao antsoin'ny tompo ianao ho ataon'ny fitaovana sarobidy eo am-pelatanan'Andriamanitra ary naizanaiza toerana misy antsika ninona asa ataontsika ninona asa fanompoana izay ataontsika eo anivon'ny fiangonana eny amin'ny sampana izay ametrahan'ny tompo antsika dia fitaovana sarobidy eo am-pelatanan'Andriamanitra isika vehivavy dia nohavaozina tao amin'ny Kristy izany dia zao tena vehivavy antsoina koa hitondra afatra manao ahoana no ataontsika sy ampitaintsika eny anivon'ny SVK indraindray mahavita mihitsy tsika miantso adiny 2 adiny 3 ny SVK namantsika anao inona indraindray dia hitsikeran'ny namantsika hafa ihany ny mpiara-miazakazaka amintsika
mampitandrina atsika ny tompo amin'ny alalan'izao teniny izao fa iraka solon'ny Kristy isika raha vavy malala, iraka solon'ny Kristy izara fiainana fa tsy izara fahafatesana. Ary izay ny tena antony nanomezan'Andriamanitra atsika n'ilay hoe isika vehivavy no mitondra n'ilay aina, ilay 7 volana fa tsy ny lehilahy, satria izao mitondra fiainana isika, mitondra aina. Ary na eo amin'ny asa fanompoana indrindraindrindra dia izao mizara ilay fiainana fa tsy handeha sanatria ho alaim-panahy mbola hitsikerany namantsika, tsy mba afaka hanolotra ny tanantsika ho an'ireo izay mila izany. Izay mino ahy io Jesosy Tompo dia ny asa ataoko no ataony koa, ary hanao asa lehibe noho izany aza izy. Mpiasa vaovao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary isika riavana rehefa no avaozina dia izao raha miaino izao teny izao dia tsy ho mpandray fotsiny ihany fa tena handeha izara ary hitaona ny hafa ihany koa. Ary izany indrindra no tena hoe anamafisana ary ny safidianana manokana n'io filazantsarany lioka io toko 9 manao fanoharana, misy fanoharana ao amin'io lioka io ny amin'ilay mpamafy. Misy voa izay nafafy menjera eny amin'ny lalana, misy kosa menjera any amin'ny vatolampy, misy kosa menjera any amin'ny tsilo, misy any amin'ny tany tsara. Ilay tany tsara irery no afaka nandray ary afaka nampitombo an'izany vokatra zany ary namoa be. Ilay tany tsara irery ihany, tany lonaka. Fanontaniana ry havana mipetraka amintsika dia izao hoe tany lonaka ho an'ny tenin'Andriamanitra ve ny fotsika? Ary ahoana ary no mety ahafantarantsika hoe voa mitsimoka tamin'ny tany tsara isika izao dia namafazana ihany koa ary nandray dia mitsimoka, mitondra vokatra dia mitondra voa dia mizara. Dia misy fiatraikany eo amintsika, ao am-potsika ve ny tenin'Andriamanitra. Ny ahafantarana hoe misy fiatraikany ao am-potsika ny tenin'Andriamanitra dia izao manova antsika izany tenin'Andriamanitra zany. Rehefa isaky ny mandray toriteny isika, mandray fampianarana dia izao misy fanapahan-kevitra tsy maintsy raisintsika aorian'ny fandrenesantsika izany. Mpiaino manadino ve isika satria nambara teo izay manatsofona aoka izy hiaino, sa mpiaino mankatoa ny teny, mpankatoa? Ahoana moa zany mankatoa dia izao tsy menatra ny mitory ny filazantsara. Ary nambara tao amin'ny lioka ihany koa hoe tsy anafina ny fahazavana, tsy misy manao jiro ambanin'ny famarana fa tena hoe maneho izany eo ankalamanjana, hitany ny be sy ny maro ary afaka manazava ny hafa ihany koa. Raha ho an'ivony tokantrano ianao, raha vady ianao dia izao manazava ny tokantranonao io zany ny asanao. Ety anivo ny asan'ny fiangonana manazava ny namana hafa ihany koa, mitaona ireo izay mbola tsy tafiditra ao. Any amin'ny toeram-piasana izay misy atsika dia izao jiro fanasin'ny tany isika manazava, tsy menatra ny filazantsara. Amin'ny famaranana ry havana dia izao ny afatra mbola ho amafisina ao anatin'ny fampianarana rehefa avy eo izany dia izao hoe tena manavao antsika Andriamanitra ary tena mbola te hanavao izy, mbola te hanavao. Ary nahoana moa no havaozina isika? Satria tiany hanompo azy, hanompo azy amikery, hanompo azy amin'ny mpitiavana. Ary tsy vitany hoe manafaka atsika izy, manadio atsika izy, miantso antsika izy, fa zao tena hoe manendry atsika ihany koa ho lasa iraka n'izany tompo izany, iraka solon'ny Kristy.
zay tena zava-dehibe solon'ny Kristy zany hoe comme Christ zay le izy ce qu'il a fait on va le faire aussi fa tsy hoe ce que j'ai envie de faire zay no ataoko ao anatin'ny sampana na ao anivon'ny tokantrano na any amin'ny toeram-piasana izay sitrapon'Andriamanitra no ataoko dia Andriamanitra tsy vitany hoe manome fitiavana antsika fotsiny ihany zany no tena filazantsara fa tena hoe miantoka feno sy tanteraka ny zavatra rehetra ilayntsika izy handeha tsy hisalasala ry havana tena anaiky izany antsony izany fanontaniana zany dia hoe teo avaoziny tompo ve ianao amin'ity anio ity vonona ny tompo anavao anao tsy misalasala amin'izany izy marina izany antsony izany fa zao mandre ny antso ve ary afaka mamaly izany antso izany ve ianao dia voninahitra ho an'Andriamanitra raha isy zanaka izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ho azy hatramin'izao ka ho mandrakizay amen. mangataka any antsika SVK hitsangany any toerana hanao ny hira tiako loatra. Lavu, lavu,
Tonga eo amin'ny mpilazan-drarahantsika ka mangataka ny tompon'andraikitra hiakatra atsika. Mbola hafaly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amin'izao fotoana izao. Ny voalohany teny dia ny fisaorana lehibe izay atolotra an'Andriamanitra noho ny fahatanterahana an'izao fifankahitantsika raha vavy ao amin'ny tompo eto amin'ny FPMA izao. Misaotra indrindra ny fitandremana FPMA X Marseille, mankasitraka ny fandraisanareo anay, mankasitraka ny fitiavana asehonareo anay izao. Jesosy Tompo anay amaly fitia sy hitay an'izao fitandremana izao. Toy izao ny filazana samihafa avy amin'ny SVKI. Mikasika ny fizorany androntsika androany dia mitohy amin'ny fampianarana sy ny atelier izay ezahantsika faranana amin'ny 12 sy fefany, manomboka kosa ny AG manomboka amin'ny 12 sy fefany ka hatramin'ny amin'ray latsaka fefany. Iroso amin'ny sakafo isika, tsy vidina ny sakafo fa panie kosa no hotatazana. Raha ny tolakandrontsika dia isy ny fangalana sary, ny hetsika isa-partany alohan'ny comédie musicale izay anomboka amin'ny 3 sy fefany, ny fodiana dia amin'ny 9 ary isy ny goûter alohan'izany fodiana izany. Manambarantsika hatrany fa mitohy ny fampianarana izay ataontsika eo amin'ny Zoom isaky ny alahady fahatelon'ny volana. Ny fampianarana manaraka zany dia anjaran'ny Favon, vehivavy matoky an'ilay Andriamanitra matoky, fampianarana ho raisina eo amin'ny Samuela voalohany voalohany. Talata 12 Novambra amin'ny 7 sasany toy ny mahazatra. Araka ny tetikasan'ny SVKI dia misy ny faniriana famangina tafo, koa izay SVK maniry an'izany dia afaka mampilaza ny birao. Farany manentana antsika amin'ny zaikabe any FPMA izay ho tanterahana ny 1er sy 2 Novambra ho avy izao any Alagrande Motte. Io fotoana ihany koa no ankalazana ny 65 ans any FPMA, mariana fa hisy stand izay tazontsika SVK amin'io fotoana io. Ho an'Andriamanitra ireriana voninahitra. Tonga amin'ny fotoanan'ny orana ny fanatitra isika izao, ka mandritra izany koa no ahafahantsika manome ireo valim-pisatafo na isaky ny faritany izay anjarantsika malalaka amin'ny journée SVKI androany. Dia raha misy koa tsirairay amintsika maniranao izany dia mafaka manao izany. Misy ihany koa ny SEMAP. Eo am-panatanterahana izany tataontsika ny hira 20 sy 900. Afaka manangatana na izay olona doucement.
jesosy fa raha nikasany ianao an'izao journée récréative izao dia ianao no nandamina ny zavatra rehetra, ianao no nanolo-tsaina, ianao no nivatsy, koa afaka mifankahita am-pifaliana izay rahavavy eto amin'ny FPMA. Mametraka feno an'izao androandroany izao eo ampelantananao zahay. Jesosy io misaotra anao zahay noho ny teninao izay miantso anay hiova any anatin'ny fona ilalina ihany. Aoka Jesosy ho tamilonaka izany fona izany ka handray amin'ny fanovana rehetra tianao atao anay ankehitriny, ka dia iroso tokoa amin'ny fanaovana ny asanao. Jesosy io mivavaka aminao zahay mba hamangy ireo namanay izay tsy afaka nanatrika an'izao fotoana izao noho ny antony maro samihafa. Omeo fanasitranana ireo izay marary, ireo izay tsy afaka noho ny adidy aman-draikitra samihafa Tompo, dia ampahirezo mandrakariva, ampahafantaro azy fa tsy fonatsy akory ny fikelezany aina ho anao. Tondram-bavaka anay rehetra tonga eto izahay, ianao Jesosy izay mahita ny mavesatra aminay rehetra ny fahasahiranana, eninao ny senton'ny fonay. Meteza Tompo mamaly anay araka ny alehiben'ny famondramponao, tononona aminay tsirairay avy eto ny fiadananao. Jesosy io tsy hainay tsy hivavaka ho an'ny Madagasikara tanindrazanay, mangataka aminao zahay mba hamela ny fahotan'ny vahoaka malagasy rehetra. Foanany tendrombohitra mampisaraka anay aminao. Aoka hiverina marina tokoa aminao izahay. Aoka hametraka ny fiainam-pirenena ary indrindraindrindra ny fona tsirairay avy eo ampelantananao zahay. Jesosy io tahio Madagasikara, mba androso lalandava ary ho andro fahizay. Engane kanjaka ao ny saina, ny fo mahay maray, ary ovy lalandava ireo mpitondranay, tolory saina endry, kinga sy mahay. Ka ny marina ne Jesosy io no mba hanjaka ao amin'ilay Madagasikara-nay. Tahio ny taranakay, hovanona tokoa, mba ho tena mahatoky, feno fahendrenako. Ataovy sambatra ne Jesosy io, ilay Madagasikara-nay. Rahanay io zany an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakana, atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Rahanay io izay alina sahaza ho anay, ary mamelany elokay tahaka ny mamelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fankapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa hanao ny fanjakana sy ny ely, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Misy fanampom-baovao hozarana verantsika rehefa avy eo amin'ny maha eglizy verantsika dia samy mba mitana ny vera izay omenantsika. Saotra indrindra anareo. Izao dia ataontsika ny hira 595. Andiny faharoa. Amin'izao journée récréative ny SVK izao ka raiso ny afatra izay atolony antsika. Ary olona mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana, indro avaoziko ny zavatra rehetra, ary koa izy soraty fa mahatoky sy marina ireo teny ireo. Koa amin'izany ry rahalahy sy anabavy malalako dia miorena tsara aza miova, ary mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria
fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Amen. Raisotsodrano izay tonona menarany Jesosy Kristy tompontsika fa ho tanteraka aminareo izany. Ianao izay efa notantanako avy tany amin'ny farany tany ary nantsoko avy tany antsisiny ka nilazako hoe mpanompoko ianao, efa nofidiko ka tsy mba nariko. Aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza merikerika foana fa izao no Andriamanitra ao. Mampahery anao aho sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanana kavanany fahamarinako aho. Ho an'Andriamanitra tompotokana midera laza voninahitra hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny, ary mandrak'izay fa ho amintsika kosa ny fiadanana izay mihoatra no ny fahalalana rehetra. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray sy zanaka hafana masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo. Isarana ny Andriamanitra. Tonga eto amin'ny fampianarana tsika zao dia aorinan'izay misy ny atelier izay ho azavaiko eto hoe aiza no andehana fa fampianarana pasteur ok somary tara kely tsika pasteur